Efa eo ampandinina sy ampijerena kelikely ny antota-taratasy ny candidat moa amin'izao fotoana izao ny fitsarana manokana misana ny fifidianana araka ny vaovao voaray. Misy ara moa ny candidat efa ny intsana. Ny andinindin'izay arana amin'ny vola Ravoavy. Candidat 220 no efa nakisaky ny fitsarana manokana misana fifidianana ny antota-taratasiny noho ny tsy fafenona ny fepetra dia ny fanefana ny vola 50 tapitrisa ariary isaky ny candidat araka ny vaovao voaray. Araka ny fanazavana dia lafiny teknika ary miainga amin'ny lalàna fototra misy no iasan'ny CES. Fandoavana vola 50 tapitrisa dia anisan'ny fepetra takin'ny anjin'ny fahadimy andalana fahaefatra ao amin'ny lalàna Fehizoro laharana 20 tsipika 312 mikasika amin'ny fifidianana filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika fahaefatra. Antota-taratasina candidat 736 araka izany no iasana ary diniampy tsara ao anatin'ny CES. Raha ny vaovao voaray dia misy amin'ireo antota-taratasy manara-dalàna ary nekena. Misy kosa nefa ny nanokafana fanajiajiana manokana. Raha-patsiahivina araka ny lalàna 20 tsipika 312 anisan'ny fepetra takiana amin'ny candidat efa nihinana ny fifidianana filoham-pirenena voalohany amin'ny Repoblika fahaefatra ny fipetrahana teto Madagasikara nandritra ny enim-bolana mialohan'ny fifaranan'ny daty fandraisana ny antota-taratasy filatsahana-kofidiana. Tsy azon'ny olona voasazy ara-piratsarana na tsy nahazo famitsoran-keloka ihany koa mandray anjaran'ny fifidianana. Takiana amin'ny candidat ihany koa ny antota-taratasy manam-pirofo na vitanina nefa ny hetra samihafa tao anatin'ny taona farany mialohan'ny fifidianana. Andrasana araka izany, izy amin'ireo candidat no mahafeno ny fepetra filatsahana-kofidiana. Raha ny fandaharam-potoana efa mifaritana dia ny zoma telo farafahatarany no amoahan'ny CES ny lisitry ny candidat afaka mifaninana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany izay ho toto saina ny 4 Jolay ho avy izao.